hatrany no entiny miarabantsika mpanaraka tsy tapaka ny radio Antson'ny Filazantsara sy ny page Facebook ny Antson'ny Filazantsara amin'ity fotoana manokana ity. Manambahiny manokana zegny antsika ny anty dia zareo avy eo amin'ny lycée privé adventiste Antsirana agnambara ny pitsopitsony mahakasika ny programa izay fankalazana ny 65e anniversaire an'io lycée io. Tsy iza zegny fa monsieur Jozara Bruno. Miarabanao monsieur, tonga magnatrika izao fotoana manokana zao. Tsy ambiny ela za fanontany manakory ny fandaharam-potoana mahakasika an'ity fankalazana 65e anniversaire ny lycée adventiste ity. Volonté zegny misaotra Andriamanitra atsika misaotra Zagnahary namezan'ity fotoana ity afatsika mikoragna eto ary indrindra koa magnano mbala tsara madamo Bebe Masketia zay karakara manokana ity fandaharana ity miaraka amin'ny radio Antson'ny Filazantsara sy ny page Facebook ny Antson'ny Filazantsara aka zay nambarany tsony ihany igny zay. Nahontany manao tsony mikasiky fandaharam-potoana amin'ny fankalazana ny 65e anniversaire ny lycée adventiste eto Diego. Misy ny daty zay efa voatondro 26, 27, 28, 29 agnanaovana zay fankalazana zay. Nizaregny aroe zegny io daty io, ny andro aroe zegny zay arasantsika any amin'ny gymnase couvert 26, 27 ary ny 28, 29 kosa zay ataotsika ety amin'ny lycée adventiste no agnanaovana ny fankalazana. Nefa mialohan'ny zegny misy ny fanapahana ruban zay ataotsika satria misy tsangam-bato fahatsiarovana zay 65e anniversaire zegny eto amin'ny lycée adventiste ka ny zoma 23 février no agnatanterahana izy io miaraka amin'ny autorité eo anivon'ny fampianarana sy eto an-tanàna zay misy atsika eto ihany. Mazava tsara mahakasika ny fandaharam-potoana fa ny tiako amtanena magnaraka monsieur Bruno ny pitsopitsony programa mety hita mandritra an'io efatrandro izany hoe ny zanam-pandaharana izay mety hifandimby mandritra an'ity fety. Raha jiaby misy fanomboana, ny fanomboantsika zegny agnano carnaval atsika ary 7h du matin 26 io no rendez-vous-tsika eto amin'ny lycée adventiste miainga andeha any amin'ny gymnase mitety tanànan'ny Antsiranana avy eo mandeha amin'ny gymnase. Ny tapaka ma zegny 9h zegny atsika ny tokony ho avy any amin'ny gymnase couvert afahana magnano ny fandaharam-potoana zay atao amin'ny tapany maraindregny. Fa ny tapany folakandro kosa zegny io fotoana agnamboahana ny talenta maro isan-karazany zay haingo tsy haika aby io na ihany koa mety misy mpampianatra sy zay jiaby vonona agnaboaka ny talenta anagnany zegny tinainy folakandro ny fotoanany ary izy koa fa tsy vita tinainy folakandro ny talata folakandro ihany koa mbala ahafahantsika mivalamatra amin'izegny resaka talenta ary ino aby ma zegny raha mety misy eo mety hipetraka ny fanontaniananareo ny hira ny senety, ny slam, ny tononkalo ary raha maro isan-karazany hiboaka amin'izegny andra faharoe amin'ny talata zegny. Fa ny robia kosa zegny ny mpianatra amin'izao fotoana zao zegny mianatra amin'ny lycée adventiste no miaraka amin'ny fety, miaraka magnano fiara-misakafo amin'ny mpampianatra ihany koa ao amin'ny lycée adventiste mandritra ny tontolo andro ny robia zegny. Fa ny andro alakamisy kosa io no fotoana zay napetraka hiarasana amin'ny fety amin'ny mpampianatra atao taloha, mpianatra atao taloha jiaby zay vono hiaraka hifety aminay sy ireo ray aman-dreniny mpianatra na ihany koa zay olo vono hafa ankoatran'izegny mahita ny mahatombambidy ny fankalazana 65e anniversaire zegny andro alakamisy io no fotoana zay hiarasana magnano ny fety miaraka amin'olo. Eny ary monsieur Bruno, raha azoko tsara ny mpianatra jeudi, mpianatra taloha karaha zegny koa moa ny mpampianatra taloha sy ny jeudi no afaka magnatrika ity fety ity. Ary ny olo tsy voakasiky zegny manakory misy vola ifiaigna ve hiditra amin'ny gymnase sa azonao ambara mahakasika azy? Voalohany indrindra araka ny nambarako talia aloha taty fa ity fety ity dia misaotra ho antsika jiaby. Misaotra ho antsika jiaby izy ity ka ny olo jiaby zay vono miaraka hifety amin'ny lycée adventiste hagnaja ny toromarika sy ny fandaminana zay misy dia afaka magnano. Ny mpianatra amin'izao fotoana, ny mpianatra atao taloha, ny mpampianatra amin'izao fotoana, ny mpampianatra atao taloha na olo hafa ankoatran'izegny raha ohatra ka vonona anataka fandaminana dia afaka miatriky amin'izay.
fa misy ary matoky za fa mety hainareo tsara fa misy ny fandraisana anjara zay tokony atao dia ny vola 100 000 francs na 125 000 arakaraka ny filan'ilay olo. Raha ohatra ka ihinana izy miaraka amin'ny t-shirt dia 100 000 francs no ifaina. Raha ohatra ndraiky izy ka ihinana sady agnano polo 125 000 francs na 25 000 ariary zegny no ifaina. Fa kanefany raha ohatra ka tsy afaka miaraka mihinana agny izy fa ividy t-shirt fotsiny dia 75 000 francs na 15 000 ariary ary ho an'ny polo 100 000 francs na 20 000 ariary. Ino ma ny antony raha jiaby zegny? Izy ty ma zegny ambarantsika jiaby eto fa ny antony faharoe nagnanaovana ity fety ihany koa dia ataontsika hoe karazana fametrahana tsangam-bato amin'ny extension des salles na fampitomboana ny efitrano izay ndesiny mampianatra eto amin'ny lycée adventiste satria iza fa tsy ampy ny capacité d'accueil ka mila magniditra. Ny fandraisantsika anjara dia efa misy ampahany ndesiny magniditra izeny salle de classe na le écoletsika ka tiako ny magnentigna atsika eto am-pamaranana ho atsika jiaby zay malala tanana sy zay vono hiaraka ifety aminay na koa na tsy afaka mandeha tizy na agny lavitra agny afaka mandefa ny anjara-bisintsika atsika satria famorenana ihany koa no tegna tanjony nagnanaovana ity fety ity. Misaotra ary mankasitraka anareo avy amin'ny lycée privé adventiste na fefotoana na foe aminay koa ny zanam-pandaharana ho hitantsika amin'ity fankalazana ny 65e anniversaire ity. Misaotra anao mijery nagnaraka ny haino hatramin'ny farany. Andriamanitra manakariam-pahasoavana no agname fitahiagnantsika jiaby ka mba ho afaka andre anjara hanampy ny sekoly adventista eto Antsirano.